Ny vaovao ety ampendoantsika namana Pierre Holder amin'ny ity atoandro ity dia ny filazana fa dia tonga ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina ary dia nitsena azy teny ampatongavana omaly ny filohan'ny repoblika Hery Rajaonarimampianina. Mety ho hafahafa zay alahiontsika zay raha ohatra ka gazety tsika satria ny fahatongavana vadina filohan'ny repoblika any amin'ny firenena rehetra de sady tsisy mahalala, ny tsisy piresaka, ny tsisy mpanontany akory ary indraindray tsy fantatra akory hoe fa aiza ny vadin'ny filohan'ny repoblika. Tsy any amin'ny tany hafa ihany zany fa na ny teto Madagasikara ary hatramin'izay nisin'ny repoblikan'ny Madagasikara de tsy mba firesaka namana Pierre Holder ny hoe tonga ondry finitsiranana, lasa ondra Ramatoa Thérèse Zafy, tsy ahony Lalao Ravalomanana na tsy ahony Mialy Rajoelina fa de saika mamankinkinany zany tsy fantatra akory zay mitsena azy sy ny andro nahatongavany sy ny toerana nisy azy satria tsy de niditra loatra teo amin'ny tantara pirenena ny resaka politika ny vadina filoham-pirenena. Fa maninona ny atsika no ndresahana tamin'ity androany ity, tsy itsika ihany no nresaka an'izay fa tamin'ny ankapobeny dia ady hevitra vaovao ary efa nandrasan'ny maro ny hoe ovina no avy Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina. Ny feonandeha moa tamin'ny herinandro de ny hoe ny 12 ny volana avrily ary ny feonandeha dia ny hoe tsy ody izy raha tsy miala ny Prime Ministre ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo. Zay zany le zava-misy. Indraindray nisy olona namana Pierre Holder tsy de nino loatra reny filazana nataotsika tsorona na nilazainy gazety na tamin'ny réseaux sociaux hoe nenareo kosa de fa tena mapiditra loatra ny vadin'ny filohan'ny repoblika amin'ny zavatra ngamba mety tsy ho marina na hoe mety ho famakafakanareo no lasa lavitra loatra na mety ho tsy fitiavanareo no be loatra. Saingy zao namana Pierre Holder misy zavatra manambarina ny zavatra miseho, misy zavatra manapirofo ny zavatra miseho, misy zavatra mahalasy eritreritra na de ireo zay tena tsy te ino ary satria ny zava-nitranga tokoa namana Pierre Holder de ny fisesefan'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zay nanao aksisika tamin'ny hoe fanesorana an'Andriamatoa Jean Ravelonarivo, tena aksisika ary ny fanamafisatsika dia nataony tsy fanarahan-dalana rehetra ny mensonge d'état sy ny sisa mba nahatonga an'Andriamatoa Jean Ravelonarivo nanaiky tsy satry zay démission zay. Ny zavatra faharoa dia mba nieritreritra ndrehetra kamba hoe misy zavatra nataon'ny vadin'ny filoham-pirenena kosa ny ivelany any ka tsy hifanaraka loatra amin'izay hoe na ny alany ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo tsy fa de ny profony ny tantara indray fa andro vitsy monja taoriany ny alan'ny filohan'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo, andro vitsy monja taoriana ny nalany ny Mahafaly, ny Prime Ministre Mahafaly zay efa nolazaina ombenombeny fa Prime Ministre zay nosafidina n'Andriamatoa ny Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina. Andro vitsy dia iny fanototona ny fiaramanidina nitondra an'izany vadin'ny filoham-pirenena izany ary dia tampitsikitsikina tanteraka no nitsenan'ny filohan'ny repoblika azy hoe Madame mission accomplie. Mbola iverenatsika namana Pierre Holder ny ady hevitra mikasika ny hoe tamin'ny
arivariva dia efa tsy karitry ny teny vato hoe izy zavatra hitranga ety satria dia niatrika ny miaramila amapolony hoe inona nisy eo ety fa misy inona ety kay ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarima ny vady ny filoham-pirenena ny tonga fa nitsena azy kosa ny filoham-pirenena misy adefitra zay namana Pierre Older ho resantsika amin'ny fotoana manaraka fa zay ho resantsika tamin'ity atoandro ity zany dia ninanana pirofo fa vo niala Andriamatoa Jean Ravelonarivo vo tendry Andriamatoa Mahafaly alohan'ny voan'ny gouvernemanta satria ho resantsika ihany koa zay rehefa avy eo fa naninona tsy maintsy nahembotra kely ilay fanendrena minisitra zay no heverina fa tamin'ny lakamisy ny sasany ara ny laza hoe alarobia ariva de satria mazava tsara tsy maintsy mila valideny Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina zany fanendrena minisitra zany midi Madagasikara moa tamin'ny androany namana Pierre Older dia nilaza tamin'ny fanontaniana napetrany aminy hoe mipaye écolage ireo zay ho ministra mipaye écolage ary mahatratra 150 millions ariary ny farafahakeliny am'izany écolage zany raha ohatra ka te ho ministra ianao payena niza le écolage iza no mandray an'izay écolage zay a midi Madagasikara moa no nazahotsika an'izay vaovao zay ny zatra ty tsika osoritina zany namana Pierre Older amin'izao atoandro zao dia na de teo ara ny resabe mikasika Andriamatoa Voangy Rajaonarimampianina sy ny Premier Ministre Mahafaly dia mazava tamin'ity androany ity fa tsy afaka akory ny vadiny filoham-pirenena ny filoham-pirenena ny Premier Ministre mba niala sirika tamin'ny fihetsiketsehana zay niseho rehetra ka mba nentina nanapirofo tamin'ny vahoaka fa dia diso zany analizy rehetrarehetra zany no zava-misy azontsika ambara fa dia mitombona tanteraka ny filazana rehetra mikasika ny fialan'ny Premier Ministre Jean Ravelonarivo sy ny fanosehana fidongina Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina ka nanikeny ny filohan'ny repoblika ny kaprisiny ny kilalaony dia ny Premier Ministre Mahafaly namana Pierre Older mitombona tanteraka ary voapirofo ankehitriny namana Maurice Vonana ireo feo rehetrarehetra nandeha tao anatin'ny fotoana maromaro zay herinandro maromaro zay raha vao nanomboka le feo miendrika ho amin'ny teny frantsay hoe intimidation na karazana madika azy ny amba hoe fampirorona ny hoe tokony elana Andriamatoa Jean Ravelonarivo Premier Ministre de efa niarany voaka tamin'izay ny feo fa ny vadiny filoham-pirenena no tena mitaky ny fialany zany Premier Ministre Ravelonarivo izany feo nandeha ka nampametra-panontaniana ny rehetra maro ny zavatra zay niseho hatramin'izay roton'izay namana Maurice Vonana zay nanamafy na nanamarina zay fa en prison teny frantsay na fibaikony ny vadiny filoham-pirenena ny filoham-pirenena eo amin'ny raharaha-pirenena rehetrarehetra